Tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'izao fandaharana safidy izao, fandaharana manokana moa zany tsy hano arahintsika izay anasana ireo kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterahantsika ny faraka ambin'ny folo ny volana desambra izao. Ny kandida ao amin'ny commune Alasora no vahintsika androany kandida efatra moa nasaina, telo reto tonga reto amin'izao fotoana izao zany hoe nandefasana fanasana ihany ny kandida fa ny anakefatra no namaly an'izay fanasana izay ary anareo telo zany no tonga eto amin'izao fotoana izao anatin'izay ady hevitra izay dia tia ampiandohana dia efa ankasitrahana mialosa ady ianareo tamin'ny famalinana izay antso izay. Ny fandaharana dia hifantoka tanteraka ao anatin'izay resaka hoe fanomanana ny fifidianana izay, indrindra ihany koa ny fampirisiantsika ireo tanora andray anjara ao anatin'ny Rotsabato izay ho tanterahana ny faraka ambin'ny folo ny volana desambra. Mariana moa ety ampiandohana fa ny fandaharana zany dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa Mahasaky izay vatsian'ny PNUD. Hanomboka ny fandaharana avy hatrany ary sika ireo kandida araka nambarako teo anankitelo izy ireo no eto dia ny kandida avy amin'ny tsy miankina Andriamatoa Ramaro Sandratana Tadidy izay kandida laharana faharoa ao amin'ny commune Alasora. Eo ihany koa ny avy amin'ny Tiako i Madagasikara Andriamatoa Randriantsoa Jimy izay kandida laharana fahadimy, miarabanao tonga soa, ary ny kandida laharana fahaefatra avy amin'ny tsy miankina Andriamatoa Ravolahary Manana Joakim na kandida Kim moa zany no tena ahafantarantsika azy, dia miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Ao anatin'ny propagande sika amin'izao fotoana izao, fotoana izay ahafahanareo mampafantatra ny mpifidy ny programa an'asa izay hoentina rehefa tonga eo amin'izay toerana amin'ny ben'ny tanàna izay. Izay indrindra no hanomboantsika ny fandaharana hoe efa fantatry ny olona hoe ianareo ny kandida fa mbola tsy fantany tsara ny mombamomba anareo, iza tokoa izany kandida Kim izany, iza tokoa izany Tadidy izany, iza tokoa izany Jimy izany, ka andeha ro ampafantaritsika an'ireo mpiaino izao fandaharana izao hoe mombamomba anareo ny antony nahatonga anareo nirotsaka amin'izany fifidianana ben'ny tanàna izany. Avy hatrany dia omeko ny kandida Kim ny fitenenana. Ya. Misaotranao nanolotra ny fitenenana ary manolotra ny arahaba amintsika mianakavy manatrika eto fa indrindra ho an'ny vahoaka Alasora. Kim moa zany dia fantatra amin'ny anarana hoe Ravolahary Manana Joakim na antsoiny maro hoe Kim, dia isan'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Alasora mitondra ny laharana fahaefatra. Anisany kandida zandriny indrindra, tanora indrindra, anefa isan'ireo kandida izay efa ela indrindra ny iomana satria efa nanomboka tany amin'ny 2024 no nilomano tao anatin'ny resaka politika sy ny fiofahana mahakasika ny haitarika politika. Ary isan'ireo kandida izay tena avy ao Alasora iringiriny hatrany amin'ny razambe mihitsy. Ny dikan'izay dia hoe mahafantatra amin'ny atsipiriany ny filan'ny vahoaka ao Alasora. Mijoro ny tena amin'ny mahatanora, mijoro ho Mahasaky ary mijoro ho mpitarika andray andraikitra eto amin'ny tanindrazantsika fa indrindra atao amin'ny taninahbe dia tsy iza zany fa Alasora. Ankasitrany ianao omentsika ny Andriamatoa Tadidy kandida laharana faharoa amin'ny commune Alasora indray ary. Sotranao na me fitenenana namana. Yes, andray moa zany no Tadidy no anarako, Tadidy Ramaro Sandratana. Eo Alasora ihany koa zany tsisy tsy afantatra zany atao hoe Tadidy zany. Fa saingy androany moa zany fotoana afahantsika mifampiresaka mifampahafantarana dia teneniko ihany izy moa le Tadidy ho an'izay mbola mety tsy nahafantatra. Tadidy dia teraka teo Alasora. Petraka eo Alasora, zanaka Alasora ihany koa Tadidy. Be dia be no miteny fa zanaka Alasora tolo hoe zany nareo e. Tsy haiko aloha fa za aloha zany mifantatra hoe zanaka Alasora, raisy reniko Alasora, eo koa ny tanindrazanay dia teo koa niteraka teo Amboaroy ako zany no lehibe dia manambady eo Ambatomalaza. Zay zany le za moa zany nahafantaran'olona koa tamin'ny ankapobeny dia tao amin'ny fiangonana katolika tao. Mitondra ny tanora tao fa président faritra Ambatomalaza, président VRM ihany koa ny tenako fivondronana aman-dren'ny mpianatra. Za koa manana association zay atao hoe TF20, association Manoasa Soa izy io koa ny tena nahafantaran'ny olona maro anaty eto Alasora. Zany hoe zay zany manampy ny olona sahirana, ny olona maro samihafa sahala amin'izany ho an'izay mila an'izany rehetra zany dia Tadidy teo foana ho an'ny zareo. Nahafantaran'ny olona bebe koa tamin'ny resaka fahoriana satria za tena mijoro foana amin'ny lafiny zavatra ohatran'ireny ho an'ny vahoaka satria tsapako fa sahirana ny vahoaka, tsapako fa mafy amin'ny vahoaka izao fiainana izao izay no antony tena nijoroko hirotsahana ho ben'ny tanàna tompoko. Mankasitraka. Mankasitraka anao omentsika ny avy amin'ny Tiako i Madagasikara indray ary ny fitenenana Andriamatoa Jimy. Voalohany miarahaba anareo mpanolotra sy ny teknisiana rehetra aloha, miarahaba ihany koa izay manjoy izao radio zao, miarahaba antsika rehetra izay manjoy amin'ny Facebook sy ny YouTube rehetra, dia miarahaba ny mponina Alasora izay mare sy mandre ity fandaharana ity ihany koa.
tsy mirandriatsoa merany commune Lasora farany teo zany a ary fa lefitra ny be ny tanàna ihany koa nanomboka tamin'ny taona 5 hatramin'ny 7 tao Lasora amin'ny mahabe ny tanàna moa zany a ampirinasa no mbola nirotsahana ahafahana hoe manohy izay asa vita sy tokony hotohizana ao anatin'ny commune Lasora olon'ny fiangonana satria diakona ao amin'ny fitsikema sud Ambohipoa filohan'ny STK ao amin'ny fitsikema sud Ambohipoa manambady ary niteraka anakefatra nanjoy ny fianarana ambony tany amin'ny université de Bretagne Sud ingénieur en génie civil ary ihany koa manana ny master 2 amin'ny resaka ino izy teo resaka atao hoe fitantanandraraha zany ny tena marimarina kokoa licence ihany koa ho an'ny science pour l'ingénieur de zany rehetrarehetra zany no hoentiko a eo anatrehan'ny mponina Lasora hoentiko ny fahaizako a sy ny zavatra rehetra mba hoe ananako a hitantanana an'izay commune zay tahaka nefa nataoko tamin'ny taona lasa mbola hitantanako ihany koa ny commune Lasora raha mipitso. Mankasitraka anareo mino fa nahafahany ireo mpanaraka nahafahan'ireo mponina Lasora ihany koa nafantatra bebe kokoa mahakasika anareo izay fampidirantsika izay ireo sovetrany ao anatin'ny ady hevitra isika laza ianao teo Andriamatoa Tadidy fa misy ihany fahasahiranana izay mianjady amin'ireo mponina tao anatiny izay présentation ny fampidirana ataonao teo izay ianao anisan'ny candidat nirotsaka ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune inona no filana tsapanao hoe filan'ny mponina ka natonganao hirotsaka ho ben'ny tanàna ary ina ihany koa no entinao mamaly izay ao anatin'ny programma izay entinao. Ie mazava loatra zay tokoa no resako tary amboloany tary hoe sahirana ny vahoaka ny hitantsika amin'izao moa zany fa mividim-piainana tena lafo mijalo amin'ny vahoaka amin'ny lafin'izay mitsy sosialy zany ty resaka aminareo ty resaka vary ny zavatra miditra ny akibon'ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany no mampijaly ny olona ankehitriny tsapa manko amin'izao fotoana izao fa mafy ny fiainana ny anina dadavina androany ny dadavina rapitso dadavina hoanina rapitso ihany zany hoe ny olona zany efa tsy manana ny ambom-bava ntsony ahafahan'zareo mba miaina ohatry ny rehetrarehetra zany hoe raha ohatry ny hoe ambany kibo ambany foatra moa zany ny filazana azy raha zay zany marimarina kokoa zany hoe tena reraka zany le vahoaka na Lasora sy ny vahoaka na malagasy ray manontolo moa zany ny tena resaka eto amin'ny ankapobeny fa Lasora ny tiany tena tonga avy satria tena ilatsaka ben'ny tanàna ao ny fahatsapahana an'izay fahasarana-bahoaka zay mihitsiny no natonga nanjoro satria za koa sahirana mitovy amin'ireo fantatro izay fahasarana zay mianatra aminahy koa izy indray hoe ohatry zany rehefa tena tsy mihinana misy eny vahoaka tena miteny aminao namana fa tsy misakafo atoandro fa maraina de zay ihany na hariva de zay ihany hitako zany fahasarana vahoaka zany betsaka zany ao Lasora de tsapako satria namako ireo za moa zany sy ny fanalany namana mihitsy hoe problème anao ny président ozy izy de anao ozy izy naman'olona sahirana fa tsy mba naman'olona mpanan-karena zay ozy mampalainanao aminao zaka ina mampalainanareo amin'izany fa mba mana namana nareo de zany zava-dehibe vonona ty joro ankehitriny satria sahirana ny maro an'izy vonona mijoro anazy ireo satria sahirana izy ny vahaolana de tsotra ny anazy ny ataoko efa anatin'ny programma koa misy ny atao hoe tsena sosialy zay isan-kerinandro io tsena sosialy io de natokako manokana mihitsy ho an'ny vahoaka sahirana satria no zay fahasarana zay natsapako anazy zany hoe isy budget any commune zany natokana manokana roena amin'izay ataontsika hoe hivarotana zavatra mora ho an'ny vahoaka ny tolotolotra kely isan'andro koa zany efa tsy mahalasa lavitra intsony satria ny vahoaka na Lasora koa efa tokony tsy ho zarina zany intsony ankehitriny zarina tolotolorana fotsiny maimaipoana ohatr' zao foana de tsy mivoatra mihitsy ny toetsantsika fa lasa miandrandra foana de hifanometsiny avy eo vao tsy homena anankiray fa mitendry mitoraka ity zany apetrakatsika ny tsena sosialy vahaolana avy hatrany anah nomeko de hoe hividy zavatra mora ny vahoaka na Lasora isan-kerinandro fa ny amboantsika anazy fotsiny de hoe ao amin'ny commune Lasora izy io no atombokontsika rehefa mitomboka amin'ny commune Lasora le izy de afaka mividy eo foana ny vahoaka na Lasora ray manontolo isan-kerinandro vidy vary mora izy mikapoka amin'ny vary efa lafo de lafo 700 efa mety ao arivo arany fa raha 700 mikapoka amin'ny vary afaka mety 700 satria afaka averina makeo Lasora mividy vary ny vahoaka ny commune Lasora le vola zany tsy very fa miverina ihany fa saingy maninona apiadana ny vahoaka na Lasora asambatra anazy ireo vary reo menaka siramamy zany hoe les produits de première nécessité zany hoe le filana fotony filana fototra moa zany iny zany ny tena ataontsika an'izay isan-kerinandro mba ahafahan'le vahoaka mba misitraka sarotra ny raha ratony ny ataontsika hoe elanelam-bidy anatina vary anankiray de efa zava-dehibe zay ho an'ny vahoaka satria mba ahafaha mety mividy siramamy raha vidy volon-kapoaka izy zany arato afaka siramamy fiefandray au lieu de hoe lany fotsiny teo ny ratony de very izy amin'izay fotoan'izay izy zany mahatsapa hoe sady mba nanino nanao ny adidiny keo izy
ny vidy an'le zavatra mora de tsy very ny volan'ny commune izy ny sitraka zany hoe isan-kerinandro zany rafitinina no anovantsika an'izay tsena sosialy ho an'ny vahoaka zay zany aloha zany raha le tenenao am'izay hoe fahatsarana ny vahoaka zay betsaka ny vahaolana mbola rava koa fandarana fa izay fotsiny angamba aloha no velabelariko kely hoe rafitiniko de tsena sosialy isan-kerinandro ahafahan'ny vahoaka analasora retsaka navaka mividy manjifa amin'ny vidiny tena mirary tsika tsy famono fa ifamelona tokoa marina fiten'izay de zao tsika akory mi PDP mako mivarotra vary amintsika eny zay mahatonga anao isan-kerinandro no ataontsika fa rehefa aorianan'io izy itetisa-pokotany indray hoe mba hanamboaro indray amin'ny herinandro ity de anamboatra zaka de any Matsinjo de any Akazobe de fandimbidimby vokotany indray manontolo ao aorianan'izay fa nanamboana azy eo atapon-tanàna Analasora. Mety misy ve ny programma manokana izay miantefany amin'ireo tanora ao Alasora? Mazava ho azy ny tanora ihany koa zany maro lafo moa zany ny programma tokotantsika ny tanora satria PDP ny tanora ao no midorororo sy mifitenenana amin'ny ankapobeny misy mihitsy ny ka satria zao hatramin'izay moa zany ny zavatra misy aloha zany ny zavatra hita de fanatanjahantena no tena ohatry ny hoe mba-toerana bebe kokoa tao Alasora isorana zay ny tatana zany fa zao rehefa za zany lehibe ny tanàna PDP ny zavatra tokony sokafana iteny aminao fotsiny resaka kolotsaina misy ny resaka théâtre comédie musicale misy ny danse misy ny rehetrarehetra vakisovany vakodrazana PDP zany ny zavatra tokony ataon'ny tanora zay tokony isiaran'ny tanora ahafahan'ny tanora mivelatra ka raha ohatra ka ireo tanora tsy avelantsika manao zavatra zay mba mahafinaritra anazy ny atsika na zavatra maro saly amin'izany reny zany tokony amena sehatra daholo ny tanora isataona mba ahafahany mba manao fifaninanana masina ohatry ny rehetrarehetra ihany satria tsy fanatanjahantena rery ny zavatra tokony hojerevany ao Alasora fa maro zavatra samasoan'izany ka de za rehefa za lobe ny tanàna hojerevako daholo ny sehatra rehetra ho an'ny tanora ary tsy vitan'izay fa ame fampitaovana azy ireo koa ny tenanay rehefa mandeha manko ny filalaovana ohatry ny hoe fanatanjahantena hatramin'izay zavatra hita fotsiny de hoe rehefa misy filalaovana fanatanjahantena zay vao mahazo loko ny ankizy fa rehefa za lehibe ny tanàna tsy mandry an'izany tsika fa rehefa hoe vonona fotsiny ankizy fa roa daholo amena azy ny zavatra ilainy ahafahany misehatra ahafahany vonona hiatrika ny zavatra ho ataony satria sarotra ao andray aman-dreny mbola hitaditady ara-drato ran'izao tatambatambatra indray zay vao ahita vola ividanana maheo ividanana zao satria raha tsy hifaninana tsy azo an'izay ny fifaninana hafa mihitsy rehefa avy eo fa iny zany mialohan'ny fotoana de vomena azy ny zavatra ilainy aloha mba ahafaha misitraka mba ahafaha mena ohatry ny rehetrarehetra Andriamato Jimmy ianao efa teo amin'izany toerana ny tantana izany araky ny nambarany teo sahirana ny vahoaka ianao indray inona ny tsapanao hoe tena fahoriana mianjady amin'ireo mponina inona ny vahaolana ao arosonao amin'ny hoe kandida be ny tanànanao rehefa tonga zany ianao amin'izay toerana izay inona aby le entinao amahanana izay raha mitantantsika aloha de miainga amin'ny lalàna ary indrindra ny fitantanam-bola mpanjakana hoe amin'ny fomba hoana ny tantanana ny volan'ny commune zay vola mpanjakana menao ny tadida teo zao hoe andeha hividy PPN sy ny sisa rehetra de hoe hovarotana amin'ny vahoaka cantine ny amoahanao zany de cantine ny ampidiranao an'izany ohatry ny ozy izy hoe zany angambany de ohatry ny karazana somary mety hoe tena de bonne foi avany anatin'ny tadida le izy fa eo amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny fitantanam-bola mpanjakana de tsy maintsy manaraka an'izay daholo ny rehetrarehetra satria ny ina moa zany ny budget primitif ny commune zay manaraka ny compte rehetrarehetra no tokony anaovana ny programme maro samihafa ho anako manokana PDP ny zavatra manahirana ny vahoaka eran'ny Madagasikara fa ho an'ny Analasora manokana de zay be ny tanàna afaka mameny hoe inona lara-pameana mihoatra n'ireo zavatra PDP manahirana ny vahoaka zay no tena hoe be ny tanàna afaka mampandroso satria tsy afaka atao daholo ny rehetrarehetra tsy afaka amena fahafapo daholo ny rehetra fa ho anazy raha za zao be ny tanàna teo amin'ny fitondrana teo Alasora ny zavatra namaiky ahy indrindra de ny fampanjakana fandriampahalemana satria raha ohatra ka commune tsy misy ny fandriampahalemana de commune tsy mandroso izay zay ny antony natonga ny hoe fametrahana ny éclairage public tamindreo lalambe rehetra ao amin'ny commune Alasora sy ny nanaovana ihany koa ny brigade ny gendarmerie mba ahafahana hoe mampitombo ny isandreo zandary miasa sy misehatra ao anatin'ny resaka filaminana ao Alasora eo ihany koa ny commissariat de police zay ny tenako ihany koa mbola atao hoe anisan'ny angady sy angadinanana sy vinahitana ny fananganana anazy zany rehetrarehetra any de mba hoe ampandry fahalemana ny commune Alasora ary hotohizako atao anatin'ny zato andro mabe ny tanànana indray raha sitraky ny vahoaka ny fanohizana ny fametrahana ny jiro
any anelakelatrano rehetra any mba ahafahany rehetra satria ny fivezivezen'ny mponina amin'ny alina zany hoe ny fisiany fandripahalemana ny fahafahan'ny tsiraray ny rehefa hoe mandeha ianao a de tsy manana tahotra tsisy mpanendaka sy ny sisa rehetra anisan'ny mampandroso ny tanàna izany ary anisan'ny mampandroso ny commune avy eo mbola misy ny zavatra maro samihafa zay tokony jerevana indrindrindra ohatra hoe ny lafiny sosialy zany zavatra zany tsy maintsy irahana foana ny fanjakana foibe fa ny zavatra azon'ny commune atao de ny hoe amin'ny fomba hoana no anampiana nyreto olondreto amin'izay fahasahiranana mahazo anazy araky ny lalàna sy ny zavatra azon'ny commune atao anatin'ny tetibolan'ny commune zay zao ao anatin'ny tetibolan'ny commune de misy ny atao hoe intervention sociale zany hoe compte 6310 ahafahan'ny reo olona rehetrarehetra zay mba mangataka eo amin'ny commune ohatra hoe fanafody sy ny sisa rehetra de afaka ihany koa zany hoe mame fanampianany zareo zahay araky ny fanapahany flankevitra io tsy maintsy miainga foana amin'ny lalàna 2014-020 zay mifehan'ny commune ny zavatra afaka atao ampandrosoanany commune ary adiny kely amin'ny resaka fandripahalemana teo misy ihany koa ny fanamboarana ny poste fixe en gendarmerie zany eo ambotanety izay efa nolanin'ny ny SLC tamin'ny tetibola ho avy amin'ny 2025 zao satria tamin'za be ny tanàna dia manaraka ny fampianarana zay omenindreo mpamatsy vola maro samihafa hoe amin'ny fomba hoana no tokony hitantanana ny volam-panjakana izay misy ihany koa moa zany mazava ho azy ny IGL ao anatin'izany rehetrarehetra zany note IGL de arakaraka iny zany no ahafahana mampandroso sy mandray ny fanapaha-kevitra fa raha ny lahara-pameana ao amin'ny commune Lasora de lahara-pameana daholo izy rehetra fa anjarana be ny tanàna mandray hoe ity no ataoko voalohany ity no ataoko faharoa sy ny sisa rehetra angasitrany ianao omentsika ny candidat Kim indray ny fitenenana ahoana indray ny programme entinao amin'izay 10 minitra ihany koa no anananao ahafahanao mitondra an'izany etona de mbola mamerina trano hoe mitodika amin'ny mponina ao Lasora tsisy akanavaka ny programme anasa de mifototra amina zavatra telo raha ny candidat Kim ny voalohany dia ny resaka fiarina tsy maintsy mitodika amin'ny resaka fiarintsika fa raha tsy afaka miary sy mivelona ny olona dia tsy voafeny resaka tsy fandriam-pahalemana izany ahoana ny fomba ijerena an'izany fomba ijerevana azy dia tsy misy afa-tsy ny fampiofanana ireo olombelona ao Lasora ny fampitaovana azy ireo ary ny fitediavana lalam-barotra fa isan'ny tanàna mamokatra io hojerena manokana ny mpanao asa tanana hojerena manokana ny mpamboly sy ny biopy ary ezanana ny hanomezana tsena malalaka ho azy ireo ary manarak'izay dia hojerena manokana ny tanora tsy maintsy ampidirina ao anaty tetibola ny fijerenan'ireo tanora ireo amin'ny alalan'ny fampiofanana mba ahafahany mamaly ny tolotra sy ny tinady ny resaka asa faharoa izay maintsy azo ambakaina ozy ny tolo ny zanaka Lasora ny zanam-bahoaka rehetra dia tsy amialako rehefa izany be ny tanàna tsy maintsy mianatra avokoa mianatra ao anatin'ny toerana manaraka ny fianatra ilaina amin'ny trano fianarana ary ny mpampianatra de tsy maintsy mpampianatra tsy mena mitaha amin'ny hafa zany hoe mianatra mpilaminana ny zanam-bahoaka fahatelo farany ny resaka fitantanana indrindraindrindra ny fitantanana ny commune rehefa izany be ny tanàna de mangarahara tanteraka fantatry ny maro akoatra ny petadrindrina de tsy maintsy ho aparitaka amin'ny tambazotra serasera tsy maintsy ho aparitaka amin'ny aino aman-jery rehetra ary na ny olona any anaty tsy manana an'izay fahafahana manaraka an'ireo tambazotra serasera sy ny aino aman-jery ireo de isy petadrindrina isaky ny fokotany ary mahafantatra ny hoe ity ny volan'ny commune natao an'ity ary izao sisa fa manahoana zay resaka hoe lafa mifananana asy eny anivo ny commune Lasora zay indrindra fa ho an'ny tanora na tonga anao zany hoe safidy an'izay resaka hoe hifantoka amin'ny fiarina hifantoka amin'ny resaka hoe fampiofanana ao anatin'izay alohan'ny amaliko anazy de ba manko le izy de tsy maintsy misy resaka famaliana aminay mpiatrika eto makasitraka ny zokotadidy aloha mamerina ary manamafy fa sahirana ny olona zay zao mavaly an'izay fantany madame Katia sahirana ny olona eny Lasora ary ny tanora ozy izy teo dia midorororo manamafy an'izay anao tadidy ok monsieur le maire ity débat ataontsika ity de ho an'ny vahoaka na Lasora ny resaka mahakasika ny lalàna ianao 2014-020 firy isan-jato amin'ny olona ao Lasora no mahafantatra an'izany le izy raha ohatra ianao ka hiresaka lalàna ianao aloha zay mpitantana no tokony halala mahay mahafantatra satria io no
za mahay ka za mahafantatra le izy lalàna amin'ny hoe- FNCTD haiko 2014-020 fa ny mponina ao alasora ve mahafantatra an'izay efa nampianarinao ve madagasikara ve mahafantatra an'izay zavatra zay ny zavatra zay ataonao ny programma zay arosonao amin'ny vahoaka de tokony ampifanaranao amin'ny cadre juridique itatananao ny commune ka ianao aloha zany mila mahafantatra le izy ao anatiny hoe inona mba tsy anaonaovanao foana ny le izy monsieur Kim raha ohatra ianao ka ampianatra ny vahoaka ny lalàna 2014-020 ianareo ao anatin'ny société civile izay manao an'izany fampianaran'izany ieraky Madagasikara indrindrindrindra ny tompony andraikitra eo anivon'ny commune sy ny conseiller de anjarany rehetrarehetra no mampianatra an'izay zavatra zay fa ny asany be ny tanàna voalohany indrindra de ny mampandroso ny commune tsy andany andro amin'ny fampianarana lalàna fa raha ohatra ka zay moa ny hoe asa tena goavana indrindra amin'ny Kim de faharoa ka mbola mitodika amin'ny Andriamatoto Jimia firy isan-jaton'ny mponina ao lasora ny comptable satria manonona anarana comptable ianao firy isan-jato tiako teneny eto izao ty ady hevitra ity de natokantsika mifantoka makany amin'ny zanam-bahoaka makany amin'ny mponina lasora fa any anaty ady hevitra hafa angamba ianao mamariparitra an'izay angamba mety Andriamatoto Jimia tonga teo vao nahalala n'izay détail zay fa izaho manokana efa niomana amin'izany rehetrarehetra zany avereny kely le fantaninao teo madame Katia fa hotoizako inona le tsapanao mianjady amin'ireo tanora ireo mahatonga anao zany hoe mifantoka amin'izay resaka fiariny zay araka nazavainao tamin'ny voalohany teo ny tanora aloha no afaka manova manana ny herintsika rehetra afaka manova makany amin'ny tsaratsara kokoa ary ny tanora no fototry ny fampandrosoana ary antoko ny fampandrosoana efa mijora hopitarika zao ny zava-misy any alasora tsy tanora akory mbola kely mbola eny amin'ny klasy fahafito afaka CEP tsy afaka 6e de efa mijanona tsy mianatra fa tsy maharaka ny CEG faharoa misy to de ao amin'ny BEPC tsy tafiditra ao amin'ny lycée tsy maharaka ny lycée de miroanana miandro indray aloha misy miezaka ihany de mba todisoa any amin'ny bac rehefa tonga eo amin'ny bac nefa very orientation eny misy ary efa nandalo université fa tsy fantany hoe aiza ny toerana ale zany hoe tsy misy olona manoro anazy mitaridalana azy amin'ny zavatra tokony ataony mba hafany amin'izay hoe mivelona sy miary fa indrindraindrindra mivoatra tahaka ny zanak'olona rehetra ao anatin'izay ady hevitra izay nanonanao ihany moa ny candidat Jimmy teo mahakasika an'le programme an'asa satria ianao ny teny teo hoe isy ny tsena sosialy izay ho atsangana ahoana ny ahafahantsika manatanteraka izany zany raha hoe tonga eo amin'ny toerana mabe ny tanàna io ianao ahoana ihany koa ny ahafahana mitady ny teti-bola mifandraika amin'izany le izy tsotra ny mpitatana anankiray de fanapahan-kevitra aloha nylaina voalohany indrindra koatra le nyteny monsieur le maire be dehibe teo compte comptable sy ny resaka lalàna ny mpitatana zay manko ndraindray mahatonga very vahoaka araka teny Kim teo ny mpitondra indray ataony ohatry ny hoe ahodina anatina zavatra fa le resaka kanefany ny zavatra tena marina de tsotra ihany hoe décision tompoko ny ilain'ny mpitatana rehetrarehetra satria ny maire tsy comptable tsy gestionnaire tsy mpambolianana tsy rehetrarehetra fa izy ny leader eo izy zany no manapaka ny zavatra tokony atao amin'ny commune anankiray fa tsy izy ny andeha ho atory zavatra hoe inona ataonao eo fa hoe ianao mila manapaka hoe zao no ataontsika manomboka zao rafitra ny fitantanana commune aminay fa fantatra hatramin'izay zany misy rafitra ny fitondram-panjakana zao ohatra président de la république inge tsy adjoint ingénieur izy no ministre izy no juge izy no azonao vela izy fa le zavatra zany de hoe mila manapa-kevitra fotsiny izy zao mifanapa-kevitra ilantsika amin'ity fa fantatra daholo ny budget en commune hoe zao ny fiteti-bola en commune za zao namaky nisy affichage napetraky ny tao amin'ny commune tamin'izay fotoan'izay de hitako tao zany le izy hoe ay fe zany ohatr'zao zany no fandehan'ity de tamin'izay somary nagaga kely ana fotsiny fa le vola mivoaka no betsaka indray no le vola niditra de ohatry ny tonga saina tampoka zany nijery fa nalaiko sara moa izy fa tsy haiko any an-trano fa tsy etiko eto tsy nohona tamin'izay tsy zay de natongavako tamin'izay androany teto de gaga hoe fa misy inona zany ny anton'izany zavatra zany tiako atongavana fotsiny zany de tsotra misy vola ny commune manana budget izy afaka ijerevana an'izany afaka déterminena mazava tsara ny vola atao commune tia anaovantsika an'izao tia anaovantsika an'izao tia anaovantsika an'izao ny vahoaka mila mahafantatra an'izany araka ny tenin'ny Kim teo koa lafina anankiray asiana affichage mihitsy zao le izy zao avy anaovantsika reto volantsika reto ny vola miditra amin'ny commune anatin'ny vola anatin'ny taona anankiray reto ny karaha mampiasa reto ny zao efa misy be dehibe fapetrapetraka momba an'izany eo fa io budget manokana anatin'ny volan'ny commune interne ihany nangalana an'io io nge tsy zavatra sarotra en plus le vola tsy hoe vero mbola veriko ihany fa vola ivero anatin'ny caisse commune ihany io fa le asambatra ny vahoaka fotsiny tanjona satria zay nana tanjoko ny asambatra afaka atao sy vita tsara zany rehefa manana fanapa-kevitra entitra ny mpitondra
tsy ho baiko n'olona mitantana anazy n'olona hatramin'izay fotsiny koa manko indraindray rehefa manao politika ianao de be deaibe ny olona ao arinanao ohatra manosika anao de reny olona manosika anao arinanao reny koa rehefa avy eo lasa tsy manaiky zavatra be deaibe miaraka aminao fa lasa vesatra ho anao de zay zavatra zay mahatonga le mpitantana indray lasa tsy voafehy ny zavatra anankiray tsy afahan'ny mandroso de tsy tateraka ny zavatra maromaro raha ohatra zany mitantana anankiray ka hoe tsy nanana trosa izy de miteny aminao fa raha ohatra ka 20% nataony tamin'izy trosa raha tsy manana trosa izy afaka mety manao 80-90% izy ho an'ny vahoaka fa ny akabetahan'ny mpitondra hatramin'izay mihitsy na tsy ponina lasora zany de lasa manana daity izy noho zavatra be deaibe ohatran'izany ny fijeriny anazy de hoe io zavatra atao io zany ankehitriny ohatra hoe rehefa manao propagande zany zao ohatra ny namana rehetrarehetra de za zany zao moa anisan'le olona tsotra kely ao anatin'le izy za tsy mamenatra anao miteny an'izany ka za olona sahirana fa zay mihitsy nefa nijoroako be deaibe ny sahirana ohatra anao mijaly za tsy andany vola za tsy manam-bola anaovana propagande 4 kilometra azonareo ve izy na tiatsika na sy tiatsika vola daholo miala amin'izany tsy manaratsy an'izany miteny an'izany fa za fotsiny matsapa an'le izy hoe andray kosa laha neto ny volam-bahoaka satria le vola le vahoaka any ankery avy eo nitakina amin'ny zatra maro samihafa etra tsy haiko maro be deaibe de mijaly le vahoaka fa amina zany zavatra zany fampelezan-kevitra natao amin'ity mitoraka ity de aleo mba hevitra no ahely fa tsy zavatra akoatran'izay iverenao kely farany fotsiny sao de lasa nakany reny saiko fa tiako averina kely fotsiny tsy teti-bola teo fitiniko aminao fotsiny hoe vitatsika zany aitsika zany rehefa satria fanapaha-kevitra fotsiny no ilaina de zay zany hoe fa manana paikady apetraka ve anao mba hitsim-badika zay le hoe vola mivoaka indray ny betsaka noho ny vola miditra eo anivon'ny mazava ho azy ka anao kosa moko tokony izy ange tokony égal foana io vola miditra zany ane tokony vola mivoaka ihany mampiditra anao zao mba mikarama zao anao anatin'indray volana karama 1 million anao anatin'indray volana ohatra rehefa mikarama 1 million de fantatra daholo ny dépense fixe natokantranonao fa le zavatra hitako tamin'izay nge de teniko raha mikarama 1 million lasa 1 million 5 le zavatra laniko lasa nanao trosa indray zany zavatra ohatran'izay zany le raha hoe zay tenao tenen'izay fa za eto dozy fotsiny hoe rehefa mikarama 1 million de farafaratsiny mba 900 000 ohatra vola mivoaka fa mba 100 000 mba ataoko ambom-bava mba afaka hitonjovako ny vody andro merika korapitso zavatra ohatrohatra zay le izy amin'ny mialatsiny fa ohatrany tsy azony tadidy mihitsy le fitantanana commune satria ny zavatra hitany teo moa zany de ao anatin'ny transparence budgétaire ny commune miaraka amin'ny M6 tatao zahay de mamoaka ny vola miditra sy ny vola mivoaka ny commune isaky ny isam-bolana isa 3 volana isa 9 bolana de tamin'ny hitany tadidy zany hoe vola mivoaka ny plus noho ny vola niditra ao anatin'le mois iny fa ny zavatra anankiray tsy fantany hoe mbola misy raha amin'ny budget général tsy ho déficitaire mihitsy ny ao amin'ny commune satria tsy azo atao zany hoe tsy mandany plus que ny vola miditra mihitsy ny ao anatin'ny fitantanam-bolan'ny commune tadidy mila fantatrao zay zavatra fa ao anatin'ny transparence budgétaire zavatra hitako izy monsieur le maire fa tsy hoe zavatra tsy hitako ka tao anatin'le mois le izy fa tsy hoe zavatra hoe na feniny tao anatin'le mois zay nananao misy marché public indraindray mety mbola miandra de mety plus ny dépense tamin'ny fotoana iny noho ny recette fa amin'ny équilibre budgétaire amin'ny farany taona tsy misy mihitsy ny hoe trosa zany tsy mahazo manao an'izany ny commune ary lalàna zany iverenantsika ny resaka hoe transparence na ny fangararana rehefa avy eo fa ianao moa zany efa resaka ihany de tonga de avadiko aminao any ny fantaniana izay napetraka tamin'ny tadidy teo ahoana ny fomba ahafahana manatanteraka n'le tetikasa izay apetraka reo satria ianao zao anisan'ny resaka teo hoe hotohizana zany ny resaka hoe fametrahana ny fandriam-pahalemana ny fanazavana ny tanàna sy ny sisa ianao ihany koa efa mahita ny zava-misy eo anivon'ny commune manahoana ny paikady entina zany ahafahana manatanteraka nireo vina ireo ny commune rehefa manao budget de misy hoe budget programme de ao anatin'io budget programme io zany io aloha zany akana ny hevitry ny rehetra misy ny fivoriana miaraka amin'ny SLC araky nefa voalazako teo akana ny hevitry ny rehetra inona ny tetikasa tokony ho atao amin'ity taona ity akoatra ny fandaniana satria misy zavatra anankiroa mantsy le izy budget de fonctionnement de ny resaka investissement zay araky ny lalàna tsy maintsy 5% ny volan'ny commune tsy maintsy anaovana projet d'investissement zay lalàna ny commune Lasora 3% hatrany nazahoanay noty ambony IGL zay hoe fitantanana atao hoe mahomby zany anivon'ny commune ka io rehefa manao budget ianao de ny conseiller no manapaka ny budget
zany hoe manaraka ny lalàna ianao a ny fanaovana ny budget primitif moa zany a de amin'ny mois d'août iny a efa vita ny budget primitif ny commune amin'ny 2025 de le vinany be ny tanàna rehetra no atsofoka ao anatin'le compte maro samihafa hoe anao an'ity anao an'ity sy ny sisa rehetra de avy eo a iny a no lanin'ny eo anivon'ny mpanolotsaina de alefanao any amin'ny district ny programme anasanao rehetra zany tsy maintsy mandalo mpanolotsaina ianao mpanatanteraka fa ny mpanolotsaina ny manapaka zay zavatra tianao tanterahana. Manahoana ny fomba fitadiavana fiaraha-miasa amin'ny ataontsika hoe mpamatsy vola aty ivelany mba ahafahantsika ihany koa manodina an'izay commune izay? Iriny tena hoe resaka diplomatie, resaka fahafantaran'olona, resaka atao hoe relation zay anananao ary anisan'ny tena ikofokofoana mihitsy satria raha ny budget ny commune ny tsy havita ny zavatra rehetra zay filany indrindra moa zany any amin'ny lafiny sosialy no tena mandeha ireny resaka fiara-miasa amin'ny any ivelany ireny na ny eto am-pitoerany ihany koa ary ny amin'ny 3P satria tadidio tsara fa raha nanao zahay ohatra ny commissariat de police tamin'izany fotoana zany dia 3P teo an-tanàna zany hoe partenariat public privé no nentina nanaovana anazy mba ahafahana mandroso de betsaka ihany koa ny tetikasa ahafahana hoe hita zao raha manokana aloha zany betsaka ireo mpiara-miombona antoka miresaka sy miara-miasa amiko amin'ny fampandrosoana ny lasora. Avantsika ato amin'ny kima indray ny fitenenana manoloana izay fanatanterahana an'ireo programme anasa izay manahoana no ahafahantsika mametraka an'ireo mba tsy hoe kobakambava mba tsy hoe resaka fotsiny ihany anatin'ny propagandy fa rehefa tonga eo amin'ilay toerana ianao de tsy tanteraka akory ny fampanantenana zay natao tamin'ireo vahoaka. Ao anatin'ny vinam-piarahamonina zay naorina natsangana ary nosoratana niaraka tamin'ny vahoaka avy amin'ny etaetan'ny vahoaka ny fakakevitra amin'ny vahoaka nalasora aloha ny zava-dehibe indrindra tsy hoe izay intsy lohan-kim akory no nandrafetana ny vinam-piarahamonina na de izy ary ny candidat fa tsy maintsy miainga amin'ny hoe inona ny tena filany mponina ao alasora zay ny voalohany. Faharoa kobakambava ve sa tsy kobakambava ny fomba azahoana vola na eo anivon'ny commune zany amin'ny alalan'ireo hetra alohan'ireo olom-pirenena ao alasora na ny vola fanampiana avy amin'ny mpiara-miombona antoka zany na de ireo de tsy hisy olona anome volanao raha tsy miatra aloha ny mangarahara zay ny voalohany. Ary ny olona de manome anao rehefa mangarahara ny zavatra ataonao voalohany fa mbola anome mihoatra koa izy rehefa ampiarinao ny resaka tamberina ndraikitra. Inona ny dikan'izay? Rehefa miasa ianao de ataonao mazava tsara hoe ity ny zavatra ny fanarahantsika ho tanterahana, ity ny vola teo am-pelantanantsika, ity ny vita, ity ny mbola tsy vita, izao sisa ny volantsika. Zay ny voalohany. Eny hatramin'ny zavatra tsisy dikany na ny fikarakarana taratasy eo anivon'ny commune ary tokony ho fantatra mazava ny fikarakarana taratasy ohatra aka ohatra anankiray fotsiny ango eny amin'ny commune ianao raha mikarakara bulletin de naissance ohatra tokony ho fantatra hoe 500 no manao ny bulletin de naissance io fa tsy ampy zay zavatra zay fa mila marianao ihany koa fa hoe farafatarany vitandray andro bulletin de naissance io isorohana ny kolokolo zay zavatra zay ary ny mpitarika dia mametraka modely tsy manao kolikoly na mivantana na akolaka. Ny mpitondra akaiky vahoaka zany de mametraka izay teny fampiarana izay averiko indroa teny fampiarana izay mamaly ny filan'ny vahoaka izay no tanterahana izay no ampidirina any anaty budget primitif zay fomba andaminan'ny comptable anazy zany anazy iny fa ny filan'ny vahoaka no andanina ny volam-bahoaka satria volam-bahoaka no tantanina ary mila manaraka lalàna ny fomba fandanina anazy fa mifototra amin'ny mangarahara. Rehefa tonga eo amin'ilay toerana ve vao hitady hoe iza no investisseur hiara-iasa sa efa misy ihany ny resaka izay fanaovanao amin'ireo mpandraraha avy aty ivelany zany mpandraraha tsy miankina. Mazava ho azy isan'ny zavatra ny anarana tany anatin'ny fiofanana mahakasika ny aitarika politika zany resaka fitadiavana loharanom-bola izany fa ny vola eo ny olom-pirenena ao alasora ihany koa de entany andohetra andray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny tanàna aloha voalohany fa raha tsy mihetsika ny ao anatiny ny any ivelany de iraviravin-tanana ary mazava ho azy fa hiakatra ny olona mpandohetra satria rehefa voajery le resaka sosialy resaka fiarina no lazaiko teo rehefa voajery ny resaka sosialy amin'ny resaka fanabeazana no lazaiko teo ary rehefa mangarahara sy mipetrapetraka ny fitantanana ny commune ary mijoro modely ny mpitarika de misosa mandeha sosa tsy voizina tahaka ny lakanjejo ny fitenenana. Mety manahoana izay tany fandoava-kevitra zay ho any eo amin'ny commune Lasora zay no fantahina voalohany fa mifandray amin'izay ihany resaka izy teo hoe mangarahara sy tamberina ndraikitra ianao teo nilaza hoe
SLC izay efa mipetraka eny anivon'ny commune Lasotra manahoana ny fametrahana izay mangarahara zay ao anatin'ny hoe fitantanana ny commune. Ny zavatra lazain'ny candidat Kim teo dia zavatra niainako tao anatin'ny mandahako. Nitamberina ndraikitra ny olona miakatra mandoetra zany be ny tanàna teo nanomboka tamin'ny 2024 dimy isanjato ny tany fandoavan-ketra fa amin'izao fotoana izao zay mahita hatrany amin'ny 500 isanjato zany hoe ny olona marisika rehefa misy ilay tamberina ndraikitra ataonao eny amin'ny eny manatena zavatra izy dia zay zavatra tenenin'ny Kim teo zay mihitsy ny zavatra nitranga tao anatin'ny mandahako ary zay no antony mahatonga hoe mbola anoy zany an'ilay fitantanana ny commune Lasotra. Resaka mangarahara ny SLC sy ny sisa rehetra izahay ao anatin'ilay fitantanana n'ilay volan'ny commune dia mangarahara satria io dia mandeha makany amin'ny district. Manao ianao ny compte ina moa budget primitif amin'ny volana août fa rehefa amin'ny décembre ianao janvier iny manao ianao ny resaka budget ina moa zany BA compte administrative CA zay eo zany hita mihitsy ny fandaniana réel zay nataonao nandritry ny taona ary ao hita daholo mihitsy hoe inona ny nanovanao an'le vola dia iny no takin'ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra tena miankina amin'iny mihitsy hoe manahoana ny fomba ny tantananareo an'le vola ary izay no mampatonga ny ireo mpiara-miombonantoka rehetra makany Lasora BDP mihitsy na ny AFD na ny eo anivon'ny coopération allemand sy ny sisa rehetra dia no io budget compte administratif sy ny budget primitif io zay tena décortiqueny zareo mihitsy amin'ny antsipriany ary io Kim misy ny atao hoe fangararana satria amin'ny fomba tsotra no hanehoana azy eo amin'ny braon'ny commune tsy afaka mihitsy ny zahay hoe andefan'io any akafa ankoatran'ny ao anatin'ny gazetin'ny commune mangarahara daholo zany rehetrarehetra zany zay communication rehetra afaka andefasan'io dia andefasana daholo ny Kim. Zao manakelan'ny monsieur le maire resaka mangaraharantsika ny zavatra tena tsy tiako indrindra dia ny mampiseho hoe mangarahara nefa tsy mangarahara amin'ny fiainana. Ohatra rehefa maniraka olona hividy rano ako dia miverina avany le olona ny rano efa fantatra fa 1000 ny vidiny dia miverina avany le olona nirahako dia ozy izy hoe 3,000 dia ozy hoe 1000 ny vidiny rano io dia ozy izy hoe ity mihitsy ny facture Kim ary tsika zay zavatra ny dikan'izay mba tena ametrahana marina resaka mangarahara dia tsy maintsy mametraka ny teknôlôjia tsika ho fitaovana afahana mikirakira ireo atotanisa rehetra atotam-bola rehetra mikirakira ny information rehetra eo anivon'ny commune ny teknôlôjia no fototra ary azo antoka indrindra fa ianao mivevitra fa tsisy an'izany io commune Lasora amin'izao fotoana zao ianao raha ohatra ka hoe mandoha vola ao anatin'ny commune Lasora volam-panjakana io tsy maintsy mandeha ny amin'ny kesy ianao ary tsy maintsy misy ny reçu avy eo amin'ny kesy alohan'ny anaovan'ny tompony andraikitra soni ary isakariva dia misy an'izay zavatra teneninao zay ohatrinona ny vola miditra le teneniny tadidy teo ohatrinona ny vola mivoaka inona avy misy ny communication ao anatin'ny page ny Facebook ny commune sy ny communication rehetra zay azo atao tsisy vola miditra sy vola mivoaka ao amin'ny page fa olona hoe olona mivory no mipotra ao na hoe olona nanomboka asa dia rehefa zany hoe affiché eo anivon'ny commune ve zany iny affiché mihitsy ny tokony alefa amin'ny tambazotra serasera le affiche mihitsy ny mila alefa amin'ny tambazotra serasera tahak'le hoe nanao an'ity asy ity ohatra anankiray ty fitenenina azafady kely ny droits et taxes ny commune namoana gazety ary raha mbola mitady ary ianao anatin'ny page ny commune amin'izao fotoana izao mbola ao zany ny vola aloha eo anivon'ny commune tompoko dia sahako miteny aminao fa mbola ao zany amin'ny fotoana ametrahany commune anazy eo isan'andro ary tadidio tsara fa izahay dia miezaka satria ianao zany hoe te iady amin'ny resaka hoe kolokolo sy ny sisa rehetra izahay dia miezaka mampafantatra ny olona ny vola tokony alohany mampafantatra ny olona ny fetra zay tokony hoe anana teny bulletin de naissance ianao 10 minitra ane dia efa azo zany eo na 10 minitra na ny copie ane amin'izao fotoana izao raha 3 andro teo aloha efa 10 minitra na 10 minitra zany efa misy ny ezaka ataontsika eo anatin'ny commune Lasora amin'ny fampandrosoana rehetrarehetra fa le izy raha misy zavatra fitarainana sy ny sisa tsy tonga lafatra za teny ianao tsy tonga lafatra fa misy ny ezaka zay ataonay na ny ara teknôlôjia na eo amin'ny koa ny findresaka mangarahara commune-nay za tompoko
eto Madagasikara no mampiseho ny vola miditra amin'ny isam-bolana sy ny vola mivoaka amin'ny isam-bolana lazao raha misy zao andra matotsy mi zay mihitsy ny ano zavatra mialatsika ela taty ohatry todika any aminazy zao le resaka koa ry aveo mba lavalava teniny koa ka zao le izy mantsy fotsiny aloha zao de tsy miteny ny any ny zavatra faran'izay tsy tiako indrindra amin'ny matompona andraikitra anaty fampiarana mangarahara mantsy de ny olona tompona andraikitra de mila mitazona an'izay andraikitra an'izay ary tomponantoka amin'izay andraikitra raisin'izay zay ny tena mangarahara ny dikan'izay de zao tsy afaka hifampita hifaninana amin'ny ratsy amin'ny commune hafitsika aloha fa alasora ny commune antsika zay mahatonga ny miteny hoe amboly fiarahamonina vanintsika zay ny targetra fampandrosoana lavitry ny kolikoly mpitondra akaiky vahoaka tsy hijery akoatra ny commune ozy izy le olona zay hoe rehefa zay ny tanjonao soavaly manao kasika ianao zay tsy miodina vy tsy miodina vanana tsy hijery anao hoe tsy nataon'ny fanjakana ty de avelako eo na izao raha misy ny fahafahanao manao de manao ianao ary zay ny teneniko hoe tsy maintsy mifototra amin'ny filan'ny mponina foana aloha le izy fa tsy mpitondra manao zay danikibony miresaka SLC za de mahita sy mahatsapa fa tsy mahasolo tena ny mponina rehetra ao alasora ny SLC zay mipetraka amin'izao fotoana zao marobe ny fikambanana tsy tafiditra ao marobe ny fiangonana tsy tafiditra ao afaka mame ohatra ve anao ohatra amin'izay hoe iza zany tokony hoe ho mpikambana ao anatin'le SLC zay za zao anisan'ny mpitarika fikambanana fa tsy vao antso zay aloha voalohany voatra anao mitarika fikambanana fa tsy ao alasora le izy ve lo efa hitanao ve lo le listra le SLC efa hitako sary fotsiny hitako rehefa efa hitanao ve ny listra rehetra ao anatin'ny SLC efa hitanao ve iza no noyau dur lalàna mantsy sy nalefanareo miparitaka tsy apartahanareo izay information zay de tsy nahita raha volamanatsoakimina satria za tsy mandalo matetika amin'ny commune satria miady amin'ny fiainana mivoaka maneno koa mody maneno alika ozy fidanana ny olona zay efa niomana nandritra ny 6 taona hitatana commune tokony mahafantatra ny commune ty ho tatanana inona ny zavatra mitrangato inona ny zavatra misy ato fa tsy ohatry ny olona rehetra eny amin'ny fiarahamonina eny zay ny teneniko anao hoe matoy ianao hoe ty andray ny andraikitra ao de hoe inona marina ny tena ao anaty volany io fa tsy meno ny olona rehetrarehetra eny tsy hoe fiofanana fotsiny ihany de ampy hitatanana commune fa hafa ihany koa ny traikefa zany hoe atram'izay ka hatram'izao dia ny zavatra rehetra na ny décret mpanjakana rehetra dia affiché amin'ny tableau io daholo metsika fitenena indray tadidy satria ianao zao anisany hoe nanaramaso an'ilay tetibola araka ny tenenao teo zany hoe nanaramaso ny tetibola ianao nahita mivola miditra sy mivoaka ao raha tonga eo amin'izany toerana be ny tanàna zany ianao inona no atsarainao zany amin'izay resaka hoe fangaraharany zay mba tena hoe angarahara ho an'ny olom-pirenena ho an'ny mponina lasora tokoa ny fitatanana ao amin'izany commune izany eny tompoko ny zavatra ataoko voalohany aloha de zao nisy namana zay nytaraina tamina maromaro tsy olona anankiray hoe misy olona mitaky any anivon'ny fiarahamonina any amin'ny resaka construction resaka remblayage resaka illicite sy nama maromaro ohatr'izany zany de nyteny le ramatoa zay hoe aty ny ao sisy misy an'le mpiasan'ny commune reny tonga de mitaky anay hoe 800 000 ariary no atao amin'ity de aiza raha misy nanako an'izany tsy manana an'izany izy tonga toeta ty le vola any ambany any zany le olona mitaky an'io fa tsy hoetana any amin'ny commune akory zay no tompona andraikitra de ataty volanareo de zava-misy zany vahoaka no miteny an'io de za zany rehefa za lobe ny tanàna nisy numéro ako napetraka anatin'ilay flyer ameko an'le olona zao anteneniko anareo io numéro ako eo ambadika io joignable phone io à toute heure vao misy trangan-javatra ohatran'izany mandeha any amin'ny fiarahamonina any ary za de tonga de miteny fa za bandy tsotra sahirana calme fa attention fa za strict sady enjana be zay indraindray rehefa mavampiseho zavatra iray tiako tongavana de tsotra ho sazina farak'izay enjana akoatra amin'ny fandrohana anazy ny olona manao zavatra ohatran'izany ary reo mpiasan'ny commune amintsika miteny zao reo mpanao an'izany mialatsiny ara miteny an'izay fa zavatra misy zany dikan'izany de tsotra reo ankizy miasa reo mihitsy mila eliminena makany daholo aloha satria manimba le commune lasora satria manimba le fototra tokony hipetraka ao lasora ahoana moa tsy ampijaly vahoaka amin'izany ozy ianao za sao tonga ny aminareo de tonga de ameo roa etsy fa io nanaovanao de takina de be de anao tsy ana de moananao de moana zao rehetra zao lasa ohatrany hoe fampijalianao amin'ny vahoaka zany le commune fa tsy fampiadananao anazy zavatra ohatran'izany no vaiko voalohany indrindra aloha le fotom-pisainana sy le fotom-pijery mihitsy de fanteneko mivahoaka hoe tsika amin'ny raha ina mahatonga antsika tafaresa sy ho sambatra ianao atsovinao avy hatrana hoe nisy mpiasan'ny commune ohatran'ity tompoko no zavatra ohatran' zay taty am'izao de ataovy amin'ny heure précis io ala izy misy azoro tsara hoe taloha zao de tonga de atsovy de fantatra izy ataovy izy le anarany bandy eo io izy anarany vehivavy eo io amin'izay fotoana zay ho tsapany tsara hoe tadidy mariny mitondra io
fa tsy ho atalainy am'izany tsika satria nahoana mijaly ny vahoaka ray zay faharoa fangararany tenenareo teo resaka hetra teny monsieur le maire teo hoe 50% zao ny tanetra efa tsy afatsy tsara be zany fa tanyanga tany amin'ny 5 sa 4% izy teo efa lasa 50% efa be zany niezaka nataon'ny taoloha tao fa 5 zao nefany rehefa zany reo be ny tanàna ny zavatra ataoko am'resaka hetra de tsotra réajuster kely io ho alamindamitsika li satria zao tiako ampiakarina 80% io satria zao ny antony aleo ny olona mandoa am'izay zakany fa vitany adidiny to zay mafesatra ao anazy zany hoe hoahena ve zany le hetra alohandraso aloha mazavaiko tsara le izy misy be be mitaraina ao anatin'io lafo loatra ny hetra zay ao alohan'ny vahoaka tena lafo taraina tao aloha vahoaka na lasora amin'ny resaka hetra io satria nahoana taraina izy hoe zao otrinona be zao ny alohanay mijaly zay ve ty tsena kely ty de andoavana otrinona ohatran'izao de za de niteny an'zareo zao manana fotsiny vonona fa rehefa tsika leo be ny tanàna de réajuster tsika ho izy tsy hoe ahena be tsy hoe ahena kely fa atao amin'ny zakany vahoaka tsy aloha ve mieritreritra le vahoaka hoe mandoa amin'ny zakany izy de mandoa daholo 100% na 80% de mitovy ihany ny vola tafiditra amin'ny commune toy zay vesaranao mavesatra be izy de zay te andoa ihany mandoa fa zay tsy mandoa de efa tsy andoa foanao ihany mandrakizay kanefa an'izao vao tsy mandoa eo anao de takin'ny commune zavatra be de be koa rapitso aloha daholo ny arehanao mandrisiny 5 ans 10 ans quelque chose ohatran'izany mijaly ny vahoaka rehefa aveo fa zao rehefa za leo be ny tanàna zany zay le tena mangarara teo ho jerevako akaiky daholo zany rehetra zany ary tsy vitan'izay hijery ihany koa am'ireo le ao anatin'le hoe iza daholo ny tena piasan'ny commune mampijaly vahoaka zany sofina nge mandeha foana eny ananina any eny za zao nisy fotoana kosa aloha de tena masoko ny nahita ohatran'izany hoe rehefa mikarakara resaka taratasy amin'ny commune ao tonga de misy hoe eto any le volana aloha fa tsy alohany amin'ny caisse misy an'izany eo tena zava-dozy zany raha ohatra misy fa ny zavatra anankiray fotsiny zay aloha le izy kosa ka andraso aloha fa ty amin'ny débat vao non teneninao zao moa débat commune fo andraso aloha monsieur Tadity débat kosa nge zao de tenenina izy monsieur le maire fa zavatra misy ny zavatra ataosika inona ny andraikitra ny raisinao tao anatiny zay rehetrarehetra zay no hoe eto amin'ny débat ianao non andraso aloha azavaiko le izy zao le zavatra teneniko monsieur le maire manana andraikitra ny olona tsirairay ndrehetrarehetra any anivo fiarahamonina tsy vita be ny tananareo na ianareo ary ny eo za miteny anareo fa sarotra no mitondra olona azonareo tsara fa mila strict tsika mpitatana inona tenenina mila strict tsika monsieur le maire mila ento tsika fa ndraindray manko le izy monsieur le maire sy tonga ny aminao le afatra satria ianao variana am'izay mahavarinanao amin'ny resaka inona avy le alana be be ny teneninao teo de focaliser tany ianao fa le zavatra misy de tsotra misy zavatra mampijaly amin'ny vahoaka maro amin'ny commune atsika ao za tam'izay fotoana zay teneniko anao zay olona avy ao tonga de hitako fotsiny eto ny volana aloha fa tsy alohany amin'ny caisse ohatran'izao de gagy ianao hoe ay ve misy zavatra ohatran'izany koa ty amin'ny commune aty hoe tsy aloha ihany zany le zavatra fa eo ihany le volana tsy nefa teo ny teny hoe any vola rehetra de tsy maintsy makany amin'ny caisse zany ange tsy hoe andeha aratsika anao na zavatra ohatran'io efa zava-misy eto amin'ny commune atsika zavatra fa naikim terre be zany resaka anao zany fa tsy hoe zavatra fa ao anatin'le alasora satria samy commune atsika io de mila intsika zany lesiko zany fametanana foana ny rehetrarehetra fa tsy vitan'ny olona anankiray ny fitantanana indrindrina teneninao tsy vitan'ny olona anankiray ny fitantanana fa mipitarika de tokony foana hoe ifametanana na inona toko politika misy atsika tsy lasora ny jerena iresaka zay fametrahana sy ny fametrahana zay hoe paikady amin'ny ady amin'ny kolokolo zay tsika omentsika ny kimba ny fitenenana ahoana ny paikady apetra koa zany mba hisorohana an'izay resaka hoe kolokolo eo anivony commune izay mila ampafantarina ny olona mila resahana izy ary tsy misy afa-tsy ny fampiasana ny teknôlôjia hoa averiko foana afahana miady amin'izay resaka kolokolo zay aloha voalohany faharoa ny resaka fanabeazana mila beazana ny olona ahafantatra fa isany ny olona mpanao kolokolo de isany fanetry be an'ny firenena fanetry be an'ny fampandrosoana fanetry be an'ny fanabeazana satria de zao ny olona manao kolokolo ihany mahazo tombony manokana amin'izay fa ny sarabambem-bahoaka indrindra reo zanam-bahoaka izay soloko teny eto dia mifafany kioany mihitsy raha zay no ambara dikan'izay rehefa itsika ny tonga eo miady amin'ny kolikoly de atomboka amin'ny resaka fanabeazana mampiasa ny fitaovana amin'ny resaka teknôlôjia isika ary mampianatra ny mangarahara rehefa hain'ny olona hoe raha anao efa averiko foana zay raha anao an'izao zavatra zao ianao de izao ny vola alohanao de ity ny fiampitaona alohanao ary raha tsy mifanaraka amin'izay de ity ny varavarana hidiranao hitarainanao na ity ny olona atompona andraikitra antoninao misy an'izay mihitsy ny eo anivon'ny commune Lasora ny amin'ny atao hoe satria ny commune rehetra tokony misy koa isapokotany ankoatra ny commune ny commune miara-miasa ny Biancoire misy rafitra
any bianco anatin'ny commune misy ny vata hoe tokony ametrahany tsirairay ny fitarainany eny anivon'ny commune zay mbola hitantsika eo ary akoatran'izay tena misy afisazymihany very ny fitarainandre monsieur le maire ka tsy misy fitarainana voaraiko mihitsy na ianao ara zany niarany zany zavatra any tsy mbony teny tamiko akory zany hoe inona ny fanatsarana ao apetraka zany satria efa misy any fanatsarana apetraka ny kolikoly ao anatina biro-panjakana de ny fifaneraseran'ny olona am'ilay mpanao zavatra zay no ahena zany hoe ao anatin'le fanamboarana le fotodrafitrasany commune mba olona iray ihany no mifanerasera amin'ny vahoaka ery hoe mandray amin'ny vahoaka de lasa midirizy amin'ny vahoaka fa ny mpiasa rehetrarehetra ny commune zay kirakira de anamboarana trano aty aoriana ohatra hoe mpanao kopia sy ny sisa rehetra tsy fanerasera amin'ny commune intsony amindreo mpiasa reo itsony fa olona anankiray ihany no tompony andraikitra amin'izany zavatra zany tsy manana accès ny mpikirakira amindreo mpiasan'ny commune ndreo zay ny zavatra tokony hoe sarotra be ve ny fampiasana teknolojia avy lenta am'izao nge efa misy reny caméra intelligent reny afaka mahafantatra ny endrik'olona afaka mandray ny feon'olona afaka mijery any fihetsiketsika rehetra ataon'ny olona anankiray zany hoe ianao anisany ampiasan'izay raha ohatra ka tonga eo amin'ny toerana afaka atao daholo ny zavatra rehetrarehetra afaka atao fa anisany anankiray ihany ko tena hoe zavatra aombany tsy fifaneraserany ny olona mpiasan'ny commune amindreo mpanjifa ireo fa tena hoe zay olona azo atokisana iry am'loany iry no fanerasera amindreo olona reo zany hoe accueil zany enatra satria tsika miresaka mangarahara resaka tetipolo tsika ao anatina propagande tsika amin'izao fotoana izao manahoana indray ny fametrahantsika mangarahara ao anatin'izany hoe vola entina amin'ny propagande zay omeko any Andriamatotadidy indray ny fitenenana tena tiako mihitsy zany teny voaloha zao hoe matsy ny antony hitanareo araka ny teneniko tery ambolohan'ny tery teo za tadidy Ramaso Andratana alasora miavaka ny anahako ny tanjoko zay moa zany anatin'ny filahisanay ihany ary zay ny tanjony amenakavo hoe andao hiaraka-sika mba amborona lasora miavaka inona dikan'izany mba hasambatra anao any tanjoko zay le izy rehefa te ho sambatra ianao de mila mifidy aloha numéro 2 voalohany indrindra ray zay faharoa zaho le candidat sahirana indrindra amin'ny amenakavo reo tsy mamenatra mihitsy miteny an'izany fa zay mihitsy azy zay ny antony de tsotra zaho tsy te hanana trosa za koa tsy manana namana be de be mpanambola andeha hanosika anahy ary mpanambola hanosika anahy nisy fa za tsy mety manaraka an'le izy satria ny antony de tsotra misy condition be de be zay tsy mampanahirana ny saiko zakeny non négatif aloha tsy miaraka amin'izany olona zany tsika fa aleo mandeha amin'ny fahefana aleo mandeha amin'ny herin'ny tena mandeha amin'ny zava-misy eo ampelantanana za rehefa manao propagande eny ambandideny gaga ny olona tiako atao candidat tsy afaka mihitsy zao ve de inona koa ny dika zao propagande zao ny olona manao cortège ny tarikatra tonga de feno daholo ny ratanana fa za tsy izay tsy manana mataosy midovidovotra kely akory mandrakitsika amin'ny teny androany io mbola tsisy na eno teo alasora hoe tadidy za mandeha any andalana zany fa tadidy le par silence kely foana eny foana hatram'izay zay le izy zay tiako atongavana de tsotra amiko averiko foana zay teniko zay fa trosa daholo ny sanzatra zany amina vesatra ho an'ny commune zay satria zay le mangaratra antsika foana eo ninonino ho teneniny eto vao mijery zany ny olona lasora androany hoe aiza ny cortège de tadidy fa vola daholo zay lany amin'izay na tiana na tsy tiana tompoko de volan'olona daholo mirotsaka ao anatin'io ao ka raha mandreo ny sakafondreo ankizy ireo ny gasoal ny lasansy toetoetoa mavesatra be zay zavatra rehefa avy eo tiako tenenina fotsiny de zao za le candidat numéro 2 tsotra kely tadidy milatsaka izy ty androany azonao de vonona manome zay zavatra vitako vonona ny antanteraka ny zavatra tiako atao vanare manontolo fa ataoko amin'ny fahalalako ataoko amin'ny fahefako ary tsy menatra manateraka an'izay eny amin'ny fiarahamonina eny mety azo fatarina ve zany hoe manodidina an'ohatrino eo ny budget anao anatin'ny propagande toko hoe raha ny budget ko anatin'ny propagande aloha za zao tsy haiko faritana ohatrany satria tsy manana an'izay mihitsy en général miaina le jour en jour zany zay angamba le izy zany hoe raha tiako ohatrany fitinina kely zany zay budget zay de ohatrany hoe za zao olona anakefatra no miaraka amina manao propagande isan'andro zay efatra amin'ny raharaha reo composeur ny reny ho aninay tsy mamenatra miteny an'izany fa zazavavisy zany mety ho gaga ny namana hoe inona ary de atao le ty tsy aleo ve le tsy nanao fa de za tsy menatra amin'izany ka za tia mijoro foana ho an'ny sahirana fa tsy voatery ho an'ny mpanan-karena sy manaka atao foana koa no mitondra ny firenena fa raha zay marina de aninona zany tsika menaka fa tsy levana antsika sahirana zany fa tsy maintsy mpanambola sy ny tsaiko tsony foana tonda ty tanantsika ty nefa tsika manana ny fahaizany fahalalana sy ny fanapahan-kevitra ilaina mpanotrona le commune fa ny oloatra zany matetika indraindray ozy ao fa za misy iody fizy am'tindry am'torako ty tsy tonga am'le fitondrana mihitsy fa ny olona vary am'le flashy be foana oay zany izy iny zany hovidina fa ino mety ho lany attention misy olona miendrika ao tokony hovidina koa natale izy tiako tenena aminao de tsotra mibudget resahanao
10 000 ariary par jour ny budgetko entiko manao propagandy mamenatra mety amin'ny tena zany androany eto fa teneniko eto zany fa tsy manino zay tompoko nomeo koa hoanina 4 amby rahalahy reo mandeha an'ursakio akoatrany naovako flayosa zany zavatra zany indray ny vadiko mame volana ty dada anaovantsika flayosa kely mba tsika mandinda kely eny entina kely moramora eo le conseiller anay sy namandreo indray any ambadika indray izy miasa manao anazy manokana satria zay koa iverenao kesy rehefa mba niteny lavalava izy mirahala teo aloha mba hiteny lavalava kely raha sitraka reo eto aloha reo conseiller anay zao ndray zany stratégie le conseiller anay za ndray koa zany miavaka koa satria zao ny conseiller nenay re tamin'ny lasora miavaka ty irery ihany misy olona hafa akoatran'ny atao lasora satria amina tsy voatery hoe zanaka lasora irery ihany nitonana lasora fa PDB koa ny olona ao lasora mpiavy PDB koa ny olona lasora ny avany amin'ny faritany hafa sy ny faritany hafany za zao misy président Gastosika zay miaraka aminay ao manana ny ekipany izy de za tonga de miteny mihitsy hoe ataovy zay tandrify anareo de ohatr'izay koa ny anankiray président Natesaka reo atandroisy ny namandreo atao lasora sud ambopo estamazo arivo ray manontolo misy anazy daholo ataovy resao ny ekipa anareo misy olona maromaro ohatr' zany miaraka aminay ao tiako tenenina zany reo olona reo mpiavy eto amintsika tsika akory tonga namana vomavomavo raha mikopa fa hoe afaka miara misala daholo ny olatra rehetra amin'ny fampandrosana na lasora satria isika menakavy miaraka mahatonga na lasora mandroso ka izay no antony zavatra rehetra mandeha anatin'izy izy eo fitiniko amin'ny teny anankiray amin'izay izy de zao hoe za candidat Didy Ramaso Andratana vonona foana mijoro ninina zavatra amindrangy za koa ohatra mihitsy ao anatin'ny mafy koa no ahitana zavatra tsara fa raha tsy miady koa anao tsy mandresy de za vonona mijoro aty raha mety amin'ny vahoaka na lasora video numéro 2 amin'le fahefako sy ny fahalalako fa fantatrareo fa vitako zany rehetra zany satria betsaka amin'ny zavatra fantatanako sy netiko tsy mbola nisy zavatra na disy fahantarana vahoaka zany na tamin'ny lafo maro samihafa io fa ankehitriny fotsiny amin'ny teny hoe aza jerevana amin'ny fahantrako fa jereva amin'ny fahitsipoko sy ny zavatra mety ho vitako anao rapitso zay ny afaka teneko am'zay ho an'ny candidat lahazana faefatra ao amin'ny commune Lasora manahoana indray ny ianao amin'izay resaka hoe fametrahana mangarahara ao anatin'ny fanatanterahana ny propagande zay za moa zany averiberiko foana fa isan'ny solotenany zanabahoaka ao Lasora resaka mangarahara mahakasika ny fandaniana amin'ty campagne ty na tamin'ny pré campagne efa nisy fiarahamonim-pirenena miady amin'ny kolikoly ny antso anahy satria ny mahita an'ity tarigetra ty hoe fampandrosoana lavitry ny kolikoly de hoe ianareo ve vonina ny anao déclaration ny vola laninareo rehefa vita ny propagande eny avy hatrany tsy misy fisalasalana fa vonintsika ny fandaniana teny mangarahara tsika de tsara resahana le izy ny resaka caution nampiasaina tamin'ny firotsahana aloha de izao manontolo no ny antoka na ny tenako na ny mpanolotsaina tonga de abaribariko eto zay ny resaka émission sy ireny resaka publi reportage ireny de izao manontolo no ny antoka ary tracé amin'ny compte zay zavatra zay isaky ny mamoaka vola de tracé ary voasoratry ny mpitambolanay zay zavatra zay ny voalohany faharoa ny etsiketsika rehetra ilaina aloha ny olona mahay mitarika olombelona sahako ny mijoro ampanetretena fa izao no candidat tokana na avita na nietsika olona amina rivony 540 eo ny olona voatarikay de ireny de vokatry ny fifanomezan-tanana ny mpiarabelona zéro deal izany hoe izahay rehetra pirotsaka hofidiana de samy mitady miresaka amin'ireo zay mba olo-patany olona mahalala tanana ary ny vola avy amin'ireo olona ireo de tsy maintsy misoratra ary tsy maintsy mahazo rosia ny olona nanomeny vola misy olona avy any ivelany misy olona ao Lasora misy olona mipetraka any ivelany fa zanaka Lasora ary misy olona vonina ny joro vavolombelona amin'ny fanomezana n'izany vola no laliana tamin'ny campagne io zay le teneniko hoe efa fiainanao ny mangarahara de fantatr'olona ianao de atokisan'ny olona ho azy ianao tsy mila blablabla fa rehefa mihetsika ianao misy resy lahatra amin'ny vinam-piarahamonina zay hoentinao dia misokatra ho azy ny paosin'ny olona ary tadidio fa resaka vola zany averiko foana ny mahadiso ny gasy de izao tsy atao ao an-tsaina ny vola fa mijanona ao am-paosy laza izy fa voninanao déclaration amin'ny fandaniana izay ampiasaina ao anatin'ny propagande ianao antoko tim no nandrotsaka anao tao manahoana indray ny aty aminareo resaka hoe fametrahana zany hoe mangarahara amin'ny vola entana zany ao anatin'ny fampelezan-kevitra zany takily lalàna ao anatin'ny fanaovana ny campagne zany ary misy ny comptable zay tena voatondro eny anivon'ny seni mitatana an'io vola io ary tsy maintsy alefeny anivony zareo le izy rehefa vita ny propagande ninina tenenina lalàna ny tanterahana ary manaraka lalàna sy ny fepetra rehetra ao anatin'ny fangararana ny fampiasana mbola nanaovana ny fifidianana
gapany tsy andeha anao resabe amin'izay zavatra ia fa ohatran'izay foana ny fanataony tiatokotiako Madagasikara sy ny fepetra apetraka avy any ambony hoe misy an'ity structure tya nomenareo comptable omena anazy ny vola any aminy mamoaka vola sy ny manana vola ao amin'ny daholo ny rosy rehetrarehetra de zay ary zany rehetrarehetra tsy maintsy omenao amin'ny farany makalimiseny zay le tiany ka tiatenena monsieur le maire ny déclaration vola lany amin'ny propagande de eny anivony cour des comptes no apetraka ary tamin'ny 2024 de tsy nanao an'izay ny atokotiako Madagasikara eny fa raha ohatra ka hoe ilainao zany misy archive ao aminay fa zay aloha ny takin'ny seny azonao tsara akoatran'le any monsieur Nika oui fa zay ny takin'ny seny teneniko aminao de manao an'izay zavatra mangarahary zay zahay tsisy afenina misotranao tondra tenkiano andriamatao Kim teo fa toizantsika ny fantanina manaraka ary mikasika ny zava-misy eny anivo ny commune Lasora resaka Ramblé teo i Dadidy anisan'ny olana lehibe izay ho an'ny ao amin'ny commune Lasora manahoana ny fahitantsika an'izany manahoana ny soroana an'izany metsika ny Kim avy hatrany fitenena inona le tiany ka titenena resaka fanotofana inona zany tsy ara-dalàna aloha voalohany tsy ara-dalàna ny tsy ara-dalàna de mila miara-misalaha ny mpiara-monina zay le hoe mamboly fiara-monina vanina io ange raha misy tany anankiray totofana tsy ara-dalàna ny olona eo akaiky eo aloha no beazinao sy an-taninao ary sokafanao varavarana misy ny ale hoe tsy misy fanotofana tsy ara-dalàna de etsehanao ny tompona andraikitra sy manam-pahefana rehetra mifandraika amin'izay zay mipaikady théorie be zay fa mifitantanana an'io pratika zany tsy pratique zany monsieur Kim sarotra ny mitantana an'io indrindra raha tsy ny tena no hoe tena ao anatin'le izy inona moa zany ny zavatra mitranga eny amin'ny bypass sy ny manodidina sy ny Tanarivo raha manodidina amin'ny resaka Ramblé inona ny andraikitra ny be ny tanàna amin'ny resaka Ramblé io lalan'ny filoham-pirenena isan'andro iny bypass tsy lalana minisitra maro raha miresakantsika zao ny lalàna ny LUAS 2015-052 ny anjara asany be ny tanàna ao anatin'ny fanaovana Ramblé dia ny manome permis de Ramblé nefa io Ramblé io tamin'ny taona 2024 adiniko moa le document manambarina an'izay natsahatra ny conseil de gouvernement fa maninona aty amin'ny taona 4 telo 2024 misy olona ao anatin'ny conseil du gouvernement mahazo alalana anao Ramblé inona zany ny anjara asany be ny tanàna ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria raha ohatra ho avy mihitsy ny amatsy le hoe manakana eo matsy le izy inona ny voalaza ny lalàna anjara andraikitra ny be ny tanàna ny fanakanana ny Ramblé de tsotra ny voalaza ny lalàna 2015-052 midiny eny atoerana ianao mame an'le tompon'le tany ny arrêt de travaux fa aiza le tompon'le tany fa ngatsika mahafantatra 44 km² à Lasora ny resaka fananatany eny tsy décentralisé fa any amin'ny ministère ny fananatany ny fanajariana ny tany no mitahira indray zany hoe amin'ny domaine stopo raha tsy tratranao ambody omby eo zany izy miaraka amin'ny huissier zay efa nisy tratra maromaro tsy afaka mametraka le taratasy nefa amin'ny alina ihany koa fanaovany anazy zany hoe za minoa anareo fa ny resaka Ramblé tsy be ny tanàna mihitsy no mampandeha anazy ary ao anatin'ny commune rehetra manamborona ny bypass iny rehefa miresaka zahay reo de hoe ahoana ny fomba tena najanonana nyity zavatra ity satria indraindray le izy mandeha de misy abus be misy hoe projet présidentiel sy ny sisa rehetra ianao tsy police de la route ka afaka hoe mijanonana oatra le izy amin'ny andro alina ny police communale tsy manana fahefana anajanona nyreny camion be rehetrarehetra reny anizy reny camion be rehetrarehetra reny ary tadity io fa ao anatin'io Ramblé io ny commune de entité anankiray fa ao ny ministère ny aménagement du territoire ao ny PPAR ao ny ministère ny environnement ao ny APIPA zay misolotena ny ministère ihany koa aiza ireo rehetrarehetra reo Leo voatototra ve le tany de mangataka permis de construire ny anivon'ny commune le olona sa manahoana amin'ny indrindra zay vao fantatry ny commune hoe iza zany ty olona ity ary amin'iny indrindra vao ampiarina ny lalàna tahaka ny instruction zay avy any amin'ny APIPA satria ianao mandritra ny fanotofana anazy any tsy fantatra mihitsy le olona zany avela foana izy aloha anototra zany tsy isy problème ny avela angamba ny aloha atao hoe tsy afa manoatra ny commune
satria ianao tadidy ane raha ohatra ka ante hoeny hoe ianao monsieur le maire ao anatin'ny andro alina ianao ante najanona camion za monsieur le maire na lasora sy ny sisa rehetra marina voatana mafaty am'ireny camion be de be reny ny desian'ny apipara ndray andro zay ny teny tamiko hoe saika ny domotra laha tamin'igny zavatozy io zany ary zay le tenen'ny Kim Mateo hoe fampandrosoana lavitry ny kolikoly aiza le kolikoly no mipetraka hitanao ny anazy zany zatra teneko am'izay fotsiny de tsotra efa hitako mihitsy zay anao tsy hoe ajanona resaka remblage tena lasoro efa tokony tsisy an'izany tsoa mihitsy koa satria tapana ny tatatra rehetraohatra mijaly le vahoaka amin'ny fambolena ataony de fahavaratra tokony mba période ty azy efa misy fanajanona lasa tena hoe lasa ohatry ina moa ty tsakay kely mialatsitra manao nararakotrana lasora ambodiny sotro fetsika sa izy zavatra ohatr'zany zavatra satria totorana foana le tany efa tokony najany efa tiako tenina fotsiny monsieur le maire hoe rehefa zany efa lehibe ny tanàna de nijoro aka tsy maninona na itsahana amin'ny tomobile fa zao be de be ny autorité compétente lasoro manana polisy manana gendarme no tana afaka etsehana daholo ny rehetra azony fahefana tompony andraikitra atao tompoko manetsika andreo ratsamangaiky areo hoe mandehana daholo tonga de arrêté ry aloha ataovy an'izao ry na amin'ny andro alina am'firy alina no di tam'izay avy tany am'seau nika amitsika tafoana tamin'iny mbola taraiky tany tamin'iny isoranareo aloha fanampiana de zao rehefa anody efa alina be vao tafody jerevako fe police gendarme eo amin'ny bypass io ahoana moa tsy afahan'ny police gendarme tonga de manao alina ohatra mijanona fa tsy ara-dalàna mijanona verina ohatra zanao ve le satria biditra aty amin'ny territoire ny commune illicitement le camion be mora teny eny zay fa afaka tanterana koa zay le teneniko tany amboalohany teo hoe aleo le vahoaka aloha zany tsy mamadoy atsika fa décision ferme stricte ny ilain'ny mpitantana rehefa mitenanao tonga de zay fotsiny rehefa tsy zay zavatra hafa koa ny akoatran'izay io tsisy hoe mora miteny ka zay ilaina le mpitantana tena mafehan'le zavatra hoe non de non efa tenin'Andriamanitra koa nge zany oka ny teninao rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy fa zany teny hoe tsy de tsy fa tsy le izy mato mbola mandeha zavatra ohatran'izay zany zavatra mitranga anankiresaka remblage eny anao zay hiampita amin'ny loahevitra hafa sika dia ny tanora tonga de mitodika ato aminao akima satria ianao no meko fitenenana voalohany ny zava-misy am'izao amin'ny akapeny aloha de mbola marisarisa ny fahatongavan'ireo tanora mandeha mifidy raha ianao raha ny fandinianao inona ny mety mahatonga an'izany ahoana ny paikady entinareo anatin'izao propagande zao mba anentanana zany an'ireo mpifidy tanora ireo androtsabato ny faraky ambin'ny 10 ny volana desambra mampitarika ny tanora ny tena maha tanora ny tena dia miosina sy miresaka amin'ireo tanora ireo sahako marimarina ny miteny fa hiakatra ny tany fandraisana andraikitry ny tanora amin'ny resaka fifidianana amin'ity 4 ty eny anivon'ny commune Lasora sahako marimarina ny miteny afaka amarintsika zay ary zao ny fanentanana no tsy misy satria izy ireo de miteny hoe na iza eo de izao foana ny fiainanay rehefa tsy azavainao azy hoe anisan'ny ankinana mivantana na ankolaka ny fiainantsika tanora ny fitantanana ny tanàna de entanina izy andray anjara mavitrika ary ampanetretena no ilazako fa io Andriamatoa Jimmy Andriamatoa Tadidy mahafantatra nisy tanora avao amin'ny zay taritiny Andriamatoa Tadidy efa miara-dalana amin'ny candidat numéro 4 Kim misy tanora Tim maro be avy amin'ny Andriamatoa Jimmy miara-dalana amin'ny candidat numéro 4 Kim dikan'izay rehefa manantona sy miresaka ny tanora ianao rehefa mifampiresaka aminazy de resy lahatra izy ireo dia manaraka sy manohana anao ary omenao toky fa hojerevanao manokana ny hoaviny rehetra mitodika eo aminao indray i Tadidy manao indray ny fahitanao no mahakasika an'izay tsy favitria ny tanora mifidy moa zany de zay mihitsy foana ny zavatra mitranga ny tanora koa moa zany araka teny bidororory zay izy de mijery spectateur fotsiny izy zany ao anatin'le fifidianana hatramin'izay mihitsy io fa tsy hoe voandroany kory nisy an'izany de ny zavatra anankiray mitranga koa ny tanora matetika rehefa ohatra hoe voam-potoana izy de tsy manakara-pifidianana de ahoana zany ny ataony efa tsy manakara-pifidianana akory de ny amo tonga de efa ohatrany de efa jerevako hoe ohaty fotsiny hoe karapanolo de jerevako en ligne eo tsy ao ianao de ohatr'izao ianao de efa sitako moa zay atao tsisy fotoana anaovana zany tsony raha fotoana ohatran'izao tiako tenena fotsiny zany amin'ireny tanora namatsika ireny de zao hoe zao le fotoana nosy ao mantsy zareo andao aloha miara-miasa tsika fantatrareo za efa niara-niasa tamin'ny tanora foana ny antokom-pianakireo matoly tsy voandroany asaka fifidianana vo iny Tadidy ny taiza mifantatra an'izany fa be de be ny tanora misy ny miaraka amin'ny namana sasany be de be koa miaraka amintsika tiany avy any isany ohatry ny hoe visivera satria Alasora le resahana io zany sao de efa mitapitaka eo fa ny fifidianana ihany mitondra ny hoe any farany tiako tenenina amin'izay fotsiny de zao ny fitaka ataon'ny namana amin'ny fifidianana io tena mampalahelo indrindra io satria matetika ampanao politika ny zavatra tiany dans la foule foana fa nisy philosophe zay ny teny hoe un homme fort reste aussi seul mais un homme faible reste dans la foule tiako tenenina zany de tsotra
rehefa menao anatin'ny vahoaka betebe de misesanty raha fa hoe grand ianao zay reto zany entourageko reto zany ny zavatra miaraka amina betebe azonao fa attention fa mety mambitaka daholo ny zavatra betebe firifiry tamin'ny candidature lasora losaka candidat alohan'ny teo de sada resaka hoe chiffre kely misaka tanora zany sy ny sisa fa ny tanora tena absent foana hatramin'izay fa rehefa aveo rehefa ny fifidianana de 1600 à 1800 foana ihany malamy be ny tanàna teo nefa mifidy efa 35 000 sa firitsika zao 29 000 tamin'ny 2000 eno de tanao am'izany le izy de teo zao tamin'ny fidy farany teo zao 10 000 sa 11 000 voary no fidy de 1600 nalamy be ny tanàna 1800 eny tiako tenenina fotsiny zany de zao hoe ny tanora tompony raikitra ny fiainana izy anjarany no mijery izy le tena mety aminazy marina tokoa zay teneko anao zay za efa président an'ny tanora tao Saint Laurent zao ohatra efa firy taona ny siège président tanora ny district PDB ny andraikitra fanesiko tamin'ny resaka tanora nampianatra ny ankizy tao na théâtral na comédie musicale na zatra maro samihafa isaky ny fetin'ny sekoly isaky ny fetin'ny fiangonana rehefa 25 décembre fantatry ireo tanora PDB na katolika ny ankoatran'izay ny tenantsika de ireo efa netaniko efa hatramin'izay fa ela be fa io moa ny tanora samy manana safidiny zatra voalohany io inge tsy midika hoe rehefa miaraka aminay de fidy anahy na tsy miaraka anahy de tsy tia anahy fa any anatin'ny fony lalina manana zavatra eritreretiny foana izy fa zavatra ohatran'izay mila apetraksika amin'ireo tanora ireo hoe fa tary fotsiny ataonao izy le tena mety aminao raiso ny andraikitra arak'izay teny kim zay fidio io le mety aminao za de miteny hoe reo tanora reo am'teny am'toraka ty betsaka koa le fatafarisaka tamin'teny fa tena vonina ny fidy am'izay satria ito koa fa milatsaka le olona tedaviny fotoanany zany avy am'tiako Madagasikara ahoana ny fahitanao an'izay mba tsy hidororo araky ny tenen'ny tadidy teo ny tanora fa tena ho tonga tokoa andray anjara amin'ny rotsabato izay ho tanterahana amin'ny faraiky 12 Desambra izao tsotra le izy izay moa ao amin'ny atokotiko Madagasikara manana hoe jeune team ary nandritra ny ina moa zany na be ny tanàna tsy nanadin'ny tanora mihitsy zany hoe nisy foana ny fiheverana andreo tanora ireo ary anatin'ireny zavatra maro samihafa zay atao reny indrindra ny hetsika ara-panatanjahantena any ny fampiresana sy fanabeazana ny tanora mila resahana izy hoe ny tompony andraikitry ny tanàna de afaka manova afaka mame fahafapo na ihany koa mety afaka ho katastrofika ny zavatra misy eo raha ohatra ka tsy mihevitra ny tanora izy rehefa aveo de ho anahiko manokana fifampiresahana ny fifampitezana any anatin'ireny fikambanana maro samihafa ireny na ny ampiangonana zany na ny ampianarana sy ny sisa rehetra ny fifampiresahana sy ny fifanankalozan-kevitra amin'ireo tanora ireo ihany fampahafantarana azy ny zava-misy eo amin'ny commune ny andraikitra tokony ho raisiny zay ihany no ahafahantsika mandroso mampirisika andreo tanora eo andraindraikitra eto amin'ny firenena hoe hifidy marina ny fandaharana isika mialohan'ny amaranantsika tanteraka ny fandaharana omena 3 minitra avy ianareo candidat hitondra ny teny fanentanana ho an'ireo mpanaraka ny fandaharana ho an'ireo mponina ao alasora indrindraindrindra omeko ny kima ny fitenenana voalohandray dia atao amin'ny jimi no amarana azy fifidianana be ny tanàna dia fifidianana manakaiky vahoaka zany hoe izay olona tena akaiky vahoaka no fidiana fa tsy hijerevana loko politika na hijerevana antokon'olona na vondron'olona hafa fa ilay candidat mihitsy aloha no jerevana hoe tena akaiky vahoaka marina fe amin'ny 12 Desambra ho avy zao dia manana didy sy andraikitra isika olom-pirenena ao alasora fa indrindrindrindra ireo tanora jerevo tsara izay candidat manana vina izay mijery atsika amin'ny resaka fiarina voalohany indrindra resaka fanabeazana ihany koa ary vonina ny fampieno amin'ny fakakevitra sy ny fitsidiana isaky ny fokotany izay tsy ho atao ambany zavatra izany vina mpiaramonina izay namafisitsika amin'ny hoe amboly fiaramonina vanina izany no tanteraka raha toy ianao ka mifidy ny larana faefatra amin'ny 12 Desambra koa manasa-pitiavana re tompoko alao hery fa ny fahafoizanao 12 minitra na 30 minitra andehanana any anaty profandatsaham-bato dia isany anampy betsaka ireo mpiaramonina amintsika indrindra ireo marefo ka tonga avy mifidy larana faefatra kim ao anatin'ny bulletin tokana amin'ny 12 Desambra makasitraka to isaotra ianao candidat larana faefatra ao amin'ny commune Rasora ny candidat larana faharoa indray no omentsika fitenenana Andriamatoa Ramarisandratana Tadidy eny tompoko ty ampamaranana dia misaotra betsaka ny izay telo miralalo no débat de misaotra betsaka ihany koa nareo mpanao gazety sy ny teknisianina amin'ity andro anty fa zava-dehibe tokoa ny faneho-kevitra sala amin'izao amin'ny fampitoana amin'ny fifidianana zay aloha ny anankiray ny faharoa manaraka an'izay dia zao hoe Tadidy Ramarisandratana efa teo foana hatramin'izay ataoko hoe tsy vaovao aminareo ntsony zany raha iza moa Tadidy teo na fahorinao teo foana niaraka taminao niara mifanampy taminao niaraka nitakosina taminao foana zay le hoe mitakosina vahoaka ary teo foana
teo foana na tamin'ny lafiny sosialy teo foana araka ny teniko tany amboalohany za président association manao asasoa betsaka ny vahoaka ny lasora mahafantatra an'izany efa fananaovantsika asasoa avokoa ny fokotany roapolo teto lasora andritra ny taona maro misy fokotany miverimberena lazany sasany tiako tenenina zany de tsotra hoe fotoana an'izao andao ifametana ry tanora ry olon-dehibe ry bebe ry tonton ry tantine fa zao ny fotoana mety indrindra tsisy hafa sy ty fotoana ty fa tsy afaka rahatentsika ntsony ty fantatrareo ny vinako efa meko anareo tany daholo betsaka zay vina ny fanzarainy zay efa manarivony maro raha nareo mandray andreny vina reny no mifidy daholo de miavaka lasora satria tonga de mandresy tataka be tsika menakavy aza mijery le fahasairana keliko re fantatrareo fa za iny foana ihany mijoreny foana aza malahelo am'izany nareo malahelo anazy satria zao hoe président fa zao tadidio fa miady mafy tsika tsy embokitsika manana ny tongotritsika manana ny vavatsika manana ny saitsika afahantsika miara misalama ty zavatra ty andao ifanampy aloha fa vitatsika io rehefa miara misalatsika menakavy ny ambaranako anazy satria mbola sy tapitra ny 3 minitra fa mijery kely eto ihany de zao hoe amin'ny 11 décembre mandehana vao maraina de zay teneniko zay hoe aza misalasala fa numéro 2 ihany ny vahaolana tadidy Ramaso Andratana zay misaotra tompoko ometsika ny candidat lajina fahadimy Andriamatoa Randriantsoa Djibindry ny fitenenana ry vahoakana lasora ny tenako no candidat tokana narotsaky Dadara Valomanana isolo tena ny antokotsika amin'ny fifidianana be ny tanàna faraka amby 10 Desambra ho avy zao efa teo be ny tanàna farany teo ary ny antony mbola natokisany Dadara Valomanana de ny asa zay efa vita asa zay efa natao teo alasora ary tokony ho tohizany zany tsy manadino atsika ray aman-dreny rehetra ako ao anatin'ny fampianarana ho tohizantsika ny famahanana ny ankizy rehefa tonga ny andron'ny CP mba tsy hanahirana anareo ho tohizantsika ny fanampinanareo rehefa tonga ny fidiran'ny mpianatra satria fantatra ny fahasairana anareo fantatro ary mahalala sy mahafantatra ny zavatra misy rehetra eo alasora ako ny amin'ny fandriampahalemana ho tohizantsika ny fametrahana ny jiro eny any elakelatrano rehetrarehetra eny eny amin'ny lalambe rehetra eny naizanaizana le anareo eto lasora de ho fitaratra ny commune rehetra ny commune lasora zany miaraka amin'ny Tsimirandriantsoa ary ny Vadimy zay ho be ny tanàna indray eto amin'izany commune lasora izany tsy ho adinoana ianareo zay zokiolona no tsy diako ianareo rehetra ireo dia ho tsarovana manokana satria raha tsy teo ianareo tsy teo zahay ho tohizana ny fijereny manokana anareo ary verina ny fangatanareo ilatsaka ho 5 taona ny fiahina ny areo zokiolona fa tsy ho 7 taona tsony amin'ny 12 ny volana jona ho avy zao ny vinanasa rehetra zay any anatin'ireny gazety reny ny fanitarana nyo lalana miakatra ny lasora io de ho ataotsika zany satria alasora ao anatin'ny 20 taona manaraka no ho jerevantsika raha zao tsika tsy mijery ny hoaviny ty alasora ty satria efa lalana tamin'ny andron-drandriamanelo iny de ho hitaritsika iny efa nanomboka an'izany tsika ary mbola tokony ho ataotsika foy ny fotoana fa maro ny zavatra zay tiako lazaina aminareo fa hoy amantsy anareo hoe aza misalasala mifidy larina fahadimy fa tsy ataoko menatra tompoko zay mitifidy any Tsimirandriantsoa ho be ny tanàna indray makasitraka tompoko makasitraka anareo telo nanaiky nasaina tato anatin'ny fandaharana isara ihany koa isika rehetra izay nanatraka ny fandaharana hatramin'ny farany fandaharana safidy fandaharana manokana moa zany no narahintsika tamin'ity andro an'ity izay ampatsiahivana trano fa tafitra ao anatin'ny tetikasa mahasaka izay toana ny PNUD isarana ihany koa ireo teknisiana izay nikirakira ny lafin'ny teknika dia mankasitraka antsika rehetra izay nanatraka ny fandaharana mametraka ny mandrapitafa indray veloma tompoko